Araka izany tsy adin'ny Premier ministre lehiben'ny gouvernement sy ireo délégation mafonja izay notariany ny nitsidika ireo fianakaviana namoyavana manamanjo noho ny korotana izay niseho tao Amorondava tao nampionana ny fianakaviana araka izany ireto délégation ireto. Voningadina tao Amorondava dia nitsidika ny tokantrano iray trapahavoazana vokatry ny korotana nitranga tao amin'ny raharaha Sukoma ny Premier ministre Roger niaraka tamin'ny mpikambana amin'ny gouvernement sy ny solombavam-bahoaka. Nitondra ny teny fampiononana avy amin'ny fitondram-panjakana ny Premier ministre. Tao Bemanonga dia mpanao trano iray amonjy fodiana no nindaosy ny fahafatesana tampoka vokatry ny pitibala. Nampionana ny fianakaviana ihany koa ny délégation notarian'ny Premier ministre. Ankoatr'izay dia miaramila iray no namony ainy vokatry ny fandraisana andraikitra ny sakana ny fandrobana ny fananan'ny orinasa Sukoma. Ivelan'ny raharaha Sukoma, zandary roa lahy nandeha moto no niaran-doza ary namony ainy tamin'ny lalam-pirenena faha 5 Niainga avy ao Mahabo ary hanao ny asa fanamafisana ny fandriampahalemana no nifaon'ny fiara ny mpitandro filaminana roa ireo ka maty tradrano. Nampahery sy nampionana ny fianakavian'ny zandary roa lahy ny fitondram-panjakana notarian'ny Premier ministre Roger.